dia tonga atao amin'ny true fanter dia miarapantsika rehetrarehetra. Tantara tsy dia tena hoe fahitan'ny olona nefa ny zavatra niainana atao anatin'ny mozika. Nisy fotoana rehefa manao tanahy love reny, rehefa artiste be da be dia mandeha ianao dia misolo akanjo ianao a, dia rehefa anatin'ilay famakiana be iny dia nisy fotoana tonga teo amin'ny anjarako tena juste tena tsisy fotoana akory ny omanana tamin'izay fotoana izay, dia nefa ny fanjarako tapaka miakatra eny ambony scène, dia niakatra teny ambony scène adino a ny nanitin'ilay tokony hidina teny ambony scène. Teo mihitsy izany ilay problème kely satria miorakoraka ny olona, dia za le miorakoraka olona iny mbola tsy malala hoe efa avery dia hoe miorakoraka ho anahy fotsiny le olona, fa za nefa tsy malala an'iny nefa dia le olona dia avy eo mivoaka fa tena atsembohana tsisy ohatran'izany ala teo ambony scène, tena famenarana tsisy ohatran'izany. Mety misy matadidy zany zavatra izany tamin'ny 10 taona lasa. Rehefa etan'ny fobe eny pirana matetika tao anatin'ny fanaovana mozika ihany ty tantaraiko ty, dia misy fotoana tena hoe tratran'ny trou ianao, dia misy hira anankiray izay tena manomboka fantatrareo tsara mihitsy ilay izy hoe misy gitara izay manomboka an'ilay izy samty, dia miainga le musicien menamenatra tokony izay ilay zavatra mitranga, fa tena nandritry ny ataontsika hoe ny veriny impiry teo tsy tadidiko le fidirana hoe menamenatra dia mitodika inona moa le eo nefa le izy tena mpahazo ny artiste zany rehefa tena hoe feno be le loha fa isan'ny zavatra anankiray mety hoe tsy fantatrareo zany nefa misy. Tambola kely tena hoe mbola kely à l'âge de 5 ans 4 ans tany hoany, dia efa tamin'izany nefa tia milalao briky, ataoko scène izy io, dia asiako olona kely amboarina amin'ny vy karazana ohatrany hoe mpihira sinsisa atao ambony le briky, dia amboarina tsara le scène, dia asiana taratasy eo, dia asiana sarina jiro, zany hoe efa niainako mihitsy zany le hoe ty ho artiste tamin'ny mbola kely tamin'ny fotoanandrony. Dia izy io ao amin'ny efitranoko tena tsy azoko tiana mihitsy tena hoe miady amiko raha vao voakidika izy io, dia mikorotana foana moa zany tao anatin'ny efitrano dia bedy sotro ohatran'izany, ohatran'ny anekdoty kely zany, tantara anankiray mety tsara ho fantatrareo ihany tamin'ny fotoanandrony. Ny zavatra anankiray tena mety hoe tsy fantatrareo dia za tsy tia manao short mihitsy. Ny antony dia tsotra be, kelikely ny tongotra raha aloha izay mo tsy tiako mihitsy ny tongotra miseho dia efa trambola kely mihitsy, dia rehefa misy hoe manao gym manao ohatran'izany tamin'ny fotoanandro dia mitsoaka tena mavatra migidrika mihitsy fa eny fa melehibe dia melehibe mandroso taona, dia indray tonga saina ihany hoe fandaninana tokoa moa, ohatrany tsy maninona ihany ngely izy. Mikasika an'izay hoe resaka vatana sy tena izay, za dia olona tia lava volo, tena hoe satroko ara dia ho lava volo be foana fiainana manontolo, fa ny fiainana sy ny zavatra rehetra miainana moa zany mametra an'ilay izy hoe tsy tokony ho lava volo, sady hoe tsy mendrika anahy hono fa n'izany zavatra anisan'ny hoe anankiray hoe tiako nefa ny famarinana nefa ny ohatrohatran'izay. Tena be da be ny azo tantaraina, be da be fa reo ihany aloha zany ny azoko tantaraina androany, fa mbola ho avy ny fotoana manaraka ho fantatrareo tsikelikely eny. Dia mametraka mandra-piaona veloma. Zaho tsy
fantatro izao mbola eto aloha fantatro leoko mangina leoko mitsomo miantenanzy ao ihany fô